Salama daholo androanisika dia ndao indray raha hiresaka ny mahakasika ny fanehoan-kevitry ny ireo olo malaza indrindra mo ireo izay azo lazaina hoe déclencheur d'alerte na ny chroniqueur ao amin'ny Facebook ao. Tsy iza moa no resantsika androany fa mahakasika ny fanehoan-kevitry ny kotilelah mahitsoambo izay fantatsika tsara moa izany kotilelah mahitsoambo izany amin'ny fanehoan-keviny izay matetika mavaivay foana ao amin'ny Facebook ao. Nilaza moa ikoty fa tena mampalahelo azy ny ataony ireo artista malagasy izay miezaka manabado ny voaka malagasy ho izy hatrany amin'ny fanohanana ireo kandida izay nanao fampelezan-kevitra efa hatramin'izay. Ka izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne-natsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefany amintsika sy tomatahoata gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampy-andrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny artista dia isan'ny fitaovana iray lehibe izay noentina mba hampita hafatra ho an'ny fiarahamonina ary mba hananatra sy hanohintohina ireo izay mbola azo lazaina hoe matoritory eo anivon'izay fiarahamonina izay. Raha tany am-piandohana ny resaka artista izay dia tena tsapa sy hita fa kanto dia kanto tokoa na ny tonino zany na ny gadon-kira ary tena hita fa nitondra hafatra ho an'ny daholobe izy tamin'izany fotoana izany. Ny lamozika dia tsy natao hantihizana fotsiny ihany fa ny lamozika dia natao hamofoha ny feon'ny fieritreretana ary ihany koa hamofoha ny fanahy izay matoritory ao anatin'ny vatantsika ao amin'ny alalan'ny hanatra sy ny lesoka izay tokony hampitaina amin'ny fiainana andavanandro na eo amin'ny fiarahamonina izany na ny eo amin'ny tany sy ny firenena. Ary izany resaka hira izany dia matetika tononkalo no avadika misy anirony karazana ritma irony ka iny fa mampiventsoventso sy mampandihy ny vatantsika iray manontolo. Raha tany am-piandohana izay lamozika izay no natao hampita ny hafatra eo anivon'ny fiarahamonina ary natao hanentanana ny rehetra fa taty afara indray dia gaga sy talanjona ny rehetra fa toa lasa lamozika mampandihy fitombenana fotsiny fa matetika ny hiran'ny mpanakanto taty afara dia tsy dia misy tonony loatra raha oharina tamin'ny hiran'ireo mpanakanto izay azo lazaina fa zoky ireo lezandy tany am-piandohana tany. Raha miaino sy mijery ary mamakafaka isika ny hiran'ireo mpanakanto zoky dia tsy mbola le filaza mandraky teny androany ary mbola ao anatin'ny fony vahoaka iray manontolo izany. Fa ny mpanakanto taty afara rehefa mamoaka hira angambany ray herinandro fotsiny dia le filaza ny ankamaroany ireo hira izay avoakan'ireo mpanakanto taty aorina satria noho ny tsy fisiny izay tononkira izay mahafonja sy mipaka any anatin'ny vatan'ny olombelona tsirairay izay no isany mahatonga anio hiran'ireo mpanakanto taty afara lasa vetivety kely dia le filaza. Ka ao anatin'izay mihitsy moa no nahatonga any kotilelah mahitsoambo naneho ny heviny amin'ilay hoe ny mpanakanto taty aorina dia lasa manabado ny vahoaka ho izy. Ary aoka tsy fanabado isika rehetra ho ikoto fa ianareo mpanakanto ane ka natao fitaratra sy modely ho alain'ireo tanora tahaka sy ho ienoan'ireo vahoaka rehetra izay mpankafy anareo fa aza mba mifanabado tahaka anio ho ikoto hatrany. Ka io mifantanina mipetraka amin'ilay hoe mifanabado ohatrany ahoana moa ireo mpanakanto amin'ny alalan'ny hiran'izy ireo sy ny fomba fanaon'izy ireo amin'izay fampitana hafatra amin'ny vahoaka izay. Ka ndao ary ho resana amintsika izay fomba fanabadona izay ataon'ireo artista taty aorina ireo ho an'ny vahoaka malagasy izay ka ho zaraiko roa lehibe izay karazana fanabadona ataon'izy ireo izay. Ny fanabadona tapany voalohany izay ataon'ireo artista malagasy ho an'ny mpiray-tanindrazana sy ireo taranaka mampara dia tahaka an'izao. Eo amin'ny lafiny tononkira dia rehefa miezaka manao tononkira mananatra ny mpanakanto sasany izay zokonjoka dia tsy dia hita loatra ny fankafizan'ny vahoaka an'izay satria lazain'izy ireo fa tsy misy ambiansy ary efa tsy ara-damody intsony izay hira feno hanatra izay.
fa ny mpanakanto zany taty aoriana ndray rehefa manao hira anirony karazana hira tsy dia misy toniny afa-tsy ny famporosihana ny tanora ialandaharana itsoka antsekoly ireny dia hita fa tena mahazo vahana izany eo anivon'ny tanora sy eo anivon'ny fiarahamonina tahaka ny hira ohatra hoe na tsisy diplôme fa velona aza mianatra fa tsy maintsy tafa foana de amidio ny vatanao sy ny maro hafa ireny zao hira dia tena manaitra ny tanora ary tena falifaly ireny tanora rehefa maheno andreny hira ireny ao moa ireo mpanakanto izay tokony azo lazaina fa tokony hananatra ihany nefa dia mamoaka ny hira mampirisika ny tanora zazavavy malagasy andeha hivarotena tahaka ny irony drako hely sy ny maro hafa irony ka izay ve no tena natao fitaratra eo anivon'ny fiarahamonina sa ahoana ho izy nareo ka iny indrindra no tena nahatonga anikoto naneo ny heviny mahakasika any fomba fiadin'ireo mpanakanto izay manabado ny vahoaka malagasy sy ny taranaka amampara ka mba tokony samy ho tonga saina ny tsirairay na ireo mpanakanto izay mpamorona dia tokony mba hitsinjo ihany ny hoavy nyireo taranaka amampara amin'ny fanentananareo izy ireo itsokan-daharana sy ndeha hivarotena izay tsy izay mihitsy no ny andrasana aminareo mpanakanto fa mba zavatra hafa tokony ho vaholana mba hampandrosoana ny fianarana sy ny taranaka amampara indrindraindrindra fa ny firenena no tokony ho arosonareo ny fanabadona amin'ny tapany faharoa indray ho ihatrany kotelelahy maitsoambo dia ny fandraisan'ireo mpanakanto anjara eo amin'ny lafiny fampelezan-kevitra isaky ny misy fampelezan-kevitra irony nahoana moa ny fandraisan'ny mpanakanto anjara amin'ny fampelezan-kevitra dia nosokajiny koto fa manabado ny voaka malagasy manabado izy satria ianareo mpanakanto no fitaratra sady modely ary ianareo no jereny ireo mpankafianareo ka izay olona izay arosonareo sy dokadokafanareo ary tianareo holany dia avetrany mirotsaka mifidy aniny olona iny ireo voaka malagasy rehetra izay mpanaraka anareo mpanakanto satria ianareo ny fitaratra ho izy ka rehefa olona izay tsy tokony ho izy kosa tokony mba tsy tohana anareo mpanakanto satria lasa manolo baty mafana ho an'ny malagasy mpiray-tanindrazana ianareo amin'ireny fotoana ireny ho hiatrany ikotelelahy maitsoambo raha naneo ny heviny mahakasika izay fanabadona izay ataon'ireo mpanakanto malagasy amin'ny fanohanan'izy ireo olona izay mirotsaka ho fidiana amin'izay fifidianana izay efa hitany sesesy matetika izay satria mantsy raha vao tsy misy ambiansy miaraka amin'ny mpanakanto ny propagandy tatoato zay dia toany tsy propagandy mihitsiny ka lasa variana mandihy balina ny vahoaka ka tsy fantatra izy ireo intsony ny olona izay tokony ho fidiana sy ny tsy tokony ho fidiana rehefa tonga ny fotoam-pifidianana ekeko ho izy koto hatrany fa mitady vola ianareo mpanakanto matoa ianareo miezaka mafy mba hiakatra amin'izay laza ifanananareo izay fa ny mampalelo any koto kosa dia ilay voaka malagasy lasa atao fitaovana lalalandava amin'izay resaka fanentanany ataon'ireo mpanakanto mba andeha hifidy anireo olona izay tsy tokony ho fidiny voaka malagasy mihitsiny ka iny avetrany fa lany misy ihany moa no mahamarina an'izay voalazany koto zay raha ny zava-misy no jerena sy fakafakaina lalina satria vantany voananomboka any propagandy izay nasina anirony karazana dibalina isan-karazany irony dia tena nanaitra ny vahoaka izany ary ny paka any anaty fony voaka malagasy tsirairay avy izay kandida rehetra izay nanao an'izany satria ny voaka malagasy moa ny olony fo ary olona ambiansy ihany koa ka dia rehefa falifaly izy dia hadinony ireo fijaliana izay niainany tao anatin'ny fotoana lava izay moa no mahazaka azona roso tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ty hatramin'ny farany azadiny ny milike ny vidéontsika ary tsarovatra ny miabony amin'ny sainantsika mba hafanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa ny misisy tao atahoatagasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirarisoa